Ny andiany amin'izao zany a dia andiany fahenina ho an'ny spelmaty hatramin'izay sokafana eo andiany hafitra. Arovako sy vonjeko ny taranaka sy ny aina, ny taranaka rehetra sy ny aina. Zay zany no teny safidiany zareo ireo hoentina amin'ity andiany fahenina ity. Izay mifandraika mihitsy amin'ilay fivoahan'ny zareo satria andraikitra ny fivoahan'ny zareo ny miaro ny aina ary mitandrina izany aina zany ho an'ny mpiara-belona ya ny mpampivelona moa zany izay enitsika teo 7 dia ny infirmiera lahy sy vavy 10. Dia ny fiofanana infirmiera zany a izay manao ny soin rehetrarehetra ny mpampivelona moa dia miandraikitra manokana ny vehivavy sy ny zanany irenivon'ny mpiara-belona na aty andrefitra mivoatra izany. Dia efa vonona amin'izay moa zany zareo satria izay ny fiofanana azy mandritra ny 3 taona. Voatazona izay ary tena tsy hoe tenenina fotsiny satria ny infirmiera sy ny sage-femme dia tsy kely asa fa ireo asana ampianarina azy ireo dia azo manakafy ny sahady any aminy tsirairay avy ny asa izay tokony atao. Midika izany fa tsy hiandry nomination na hiandry affectation fa afaka manorina ho anazy manokana izy. Mekosika manokana ohatra ny sage-femme, ny mpampivelona dia afaka manao klinika ho azy izy. Dia ohatra koa hoe mandray ny zanany karakaraina manomboka voateraka hatrany amin'ny mahalehibe azy satria manao ny vaksiny izahay ny mpampivelona sy ny infirmier. Torak'izay koa ny infirmier afaka manokatra ihany koa izy klinika ho anazy ohatra hoe anindrona maka tension amin'ny toerana anankiray. Dia midika zany fa tsy hisy chômage fa fidiram-bola ho azy sahady izay eo am-piandrasana izay asa izay. Klinika lisansa zany ny diplôma nomena zareo ampy tokoa satria nandritra izay 3 taona izay le asa hoentina izay maha professionnel azy dia le asa hoentiny hiatrika an'le ataony ao amin'ny asa mihitsy zany mampianarina azy nanomboka tany amin'ny première année izay mahatonga azy nalefa tany amin'ny sehatra ny hôpitaly CSP2 anazarany tanany sy anazarany fandraisany amin'ny marary hoe tahaka izao zany ny fandraisako amin'ny marary izay herinareo teo amin'ny kabarina fa ny fandraisana ny lehibe indrindra. Dia izay zany ao anatin'ny fampianarana. Izay koa moa zany ao anatin'le discipline izay napetraky ny spelmaty ary izay koa namba mabetsaka ny mpianatra ao aminay izay tokoa zany ity ny spelmaty amin'izay fotoana izao manerana Madagasikara. Ny toerana iasana moa zany dia miankina amin'ny mpampiasa. Ny mpampiasa no manatona anay ao am-pianarana matetika dia maka ny mpianatra ao. Dia misy moa zany efa mahita ny toerana misy asa lehibe dia tena raisiny zareo tokoa zany ny mpianatra avy ato amin'ny spelmaty ary anisany reharehanay zany izay zavatra izay satria hitanay fa mandeha ny fampianarana ary tena ao anatiny dia araka ny tenintsika teo hoe ilay fanompoana an'Andriamanitra voalohany indrindra izay miaraka amin'izay fianarana izay.